isaoran'Andriamanitra ary firenena ary asan-drato ny fifidirana azy. Izany teny izany dia hitantsika ao amin'ny Salamo fa 9:20 ny 9:9 ary hoentina ihany koa hanaterana ny arahaba ho antsika rehetra izay manaraka izao antsak'ira fidirana fanombohana ny sabata izao. Miarahaba n'aiza toerana misy anao, na any an-trano, na eto Madagasikara, na any ivelany, dia toloranay ny arahaba feno fitsikitsikiana eto am-pidirana an'Andriamanitra. Araka ny efa nolazaintsika tamin'ny heriny, tsy andrasantsika ela izao fotoana mamintsika izao, fa andeha horaisitsika ampitsikitsikiana ny vahintsika izay avao alasora. Manasantsika rehetra araka toerana tsara, hiara iompo aminay hiderany tompo miaraka amin'ny chorale alasora. Sotran'Andriamanitra lehibe isika fa nianka tanteraka tao anatin'izany hira mahafinaritra izany ary inoako sy manantena fa
mbola ianka tanteraka isika ao anatin'ny hira mandritrynyity andro anankiray ity. Ny lohateny hira zay renesitsika teo moa dia hoe Mitterrand Jehovah ry firenena rehetra. Rehefa nanontany an'i Jesosy indray ny mpianatra hoe tompo mampianarana hivavaka, dia hoy Jesosy hoe raha mivavaka ianareo dia hoe ataovy hoe rainay izay any an-danitra. Ianka ny hira faharoa indray isika amin'ity androany ity mitondra lohateny hoe rainay izay any an-danitra. Akibe ty miatakataka tokoa ny mebebo voninay, ny olona ny ty tokatokana ny mevitena mahavita tena. Fa isika izao tokoa le hoe tao-katsaka ladimbaty sy misaraka fa vao mahiny fanantona amin'ny alalan'izao antsakira mahafinaritra izao. Ka hoy izao hoe mino manantena fa azo fafinaretana ianao anatin'izao antsakira mahafinaritra izao. Ndao ary sika iaino indray ny lohateny hira ny ty androany ty hoe feno toky nifana. Simba, Wagari, Ayana,
misaotra ny choral adventiste Alansour sika miaraka tamintsika tamin'izay tapam-voalohany zay ary soratsika koa Andriamanitra nahafahantsika nitera sady tamin'izay tapam-voalohany zay. Andeha metsika fotoana izy ireo mba hakaina kely dia androany indray andray ny tenin'Andriamanitra sika ka ho toy izy atsika le salamo 7:30 tamin'ny herin'ny androany ary mbola ohatsika amin'ny herin'ny androany satria tena zava-dehibe loatra ny ahafantarantsika ny toetran'Andriamanitra voalazany izany salamo 7:30 zany mba hahatonga antsika ho mpidera azy. Tamin'ny herin'ny androany dia manazavaintsika teto fa mahitsy ny tenin'i Jehova tia famarinana sy rariny ny Andriamantsika ary be famindrampo. Zany ny toetra tokony hiderana azy. Izy ihany koa no mpamorona izao rehetra ary ny teniny no namoronana izao rehetra izao. Ilay Jesosy Kristy, ilay teny tonga no naharina ny zavatra rehetra. Zany lazaika tamin'ny arany tokony hideran'Andriamanitra. Androany dia ndeha toy izy antsika indray ka eo amin'ny 10:10 no jerentsika manokana indray sy ny 10:13 ny antony anankiroa indray tokony hizarantsika n'Andriamanitra araka ny voalazan'ity salamo 7:30 ity. Toy izao mivaky ny 10:10 sy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova mahafoana ny fisainan'ny firene samihafa, mahatsinitsina ny hevitry ny olona izy. Ny fisainan'i Jehova maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra taranaka faramandimby. Zany koa zany no tokony hiderantsika n'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia izao, Jehova no mpitondra ambony indrindra. Eo amin'ny 10:10 mahafoana amin'ny fisainan'ny firenena samihafa izy. Manana fisainana daholo ny firenena rehetra ambony tany ity fa eo an-tren'Andriamanitra dia foanany zany raha izany misy kapony tsy tanteraka izany. Ary ny hevitry ny olona koa dia ataon'Andriamanitra tsinitsinina satria ny Andriamanitra no mpitondra ambony indrindra. Andriamanitra no manana ny fisainana tsara indrindra sy lavorary indrindra ary tsy voafetra mihitsy ny fisainan'Andriamanitra, tsy voafetra. Ka izao Isaia mpaminany dia tena nanamafy zany mpitondra ambony indrindra n'Andriamanitra zany. Io jerentsika amin'ny Isaia 5:20 Isaia 5:20 dia izao ny vaky ny 9:9 ny anaran'i Jesosy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehova. Fa tahaka ny avo ny lanitra noho ny tany no avo ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Namafisy ny Isaia mpaminany mihitsy Andriamanitra no mpitondra ambony indrindra. Andriamanitra dia manana lalana sy fihevitra izay milavitra loatra, ambony loatra no fihevitra sy ny lalantsika zanak'olombelona. Ka izany no tokony hiderantsika azy. Izany no tokony hahatonga antsika ho mpidera satria tsika dia mahatoky azy, mino azy ary miantehitra aminy. Tena zava-dehibe no ilazana amintsika androany fa mpanjaka Andriamanitra ambony indrindra sy mpitondra ambony indrindra ny Andriamantsika ka mendrika hiderana. Izy no tompony maro ary ny mpanao salamo sy ny mpaminany Jehova tompony maro, Andriamanitra no tompony maro. Eo amin'ny 10:13 dia izao indray no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Eny an-danitra no hitsonjovan'i Jehova, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eto indray zany dia izao milaza mihitsy ny toetran'Andriamanitra hoe